Mahakasika izay baolina kitra ho an'ny sokajy zandrin'izay ihany dia niditra tamin'ny andro voalohany ihany koa tamin'ity farany herinandro ity ny fifaninanana baolina kitra ho an'ny sokajy latsaky ny 17 taona RTL Jeune Talent. Nandritra an'izany fanombohana tamin'ny fomba ofisialy ny fifaninanana RTL Jeune Talent izany ary no nilazan'ny mpikarakara vao amin'ny génération football sy ny RTL ny tsy andeferany manoloana ny mety hotrangana alataona ataon'ireo mpandray anjara ao anatin'ity fifaninanana ity. Ekipa roa amby telopolo no voafidy ndray anjara amin'ilay faninanana baolina kitra RTL Jeune Talent natokana ho an'ny latsaky ny 17 taona. Mana-talenta ny aseho ho an'ny baolina kitra ny tanora malagasy raha ny lalao nasehon'izy ireo nandritra ny andro voalohany tetsy amin'ny kianjan'ny havana 67 hektara. Arak'izany dia entitra ny mpikarakara amin'ny fampiarana ny fitsipika ho an'ireo izay miompefy. Nanomboka androany tokoa ny RTL Jeune Talent. Ny zavatra tsapa aloha ny favitrian'ny mpifanandrina, ny finiavan'izy ireo mamoaka ny lentany, ny mpilalao tsirairay avy, dia zavatra anankiray tena mahavelom-bolo tokoa izay. Ny zavatra tsapa aloha dia mitovitovy avokoa ny avy teknika satria tsy mbola nisy ny vokatra hoe niavaka zany hatramin'izao fa na mandresy amin'ny isa mifanakaiky na sahala foana ny lalao hatramin'izao. Ny hotohany zany dia mbola manahirana maminavina hoe izy ny ekipa mety efa hisongadana satria fifaninanana ity misy ny club de formation izay efa fantatra efa mpandray anjara isaky ny misy tournoi, misy ny ekipana quartier efa iaraha malala koa zany hoe quartier zany ankizy mifankalala zany, atanjaka be ny ekipa rehefa ekipa anatina quartier zany. Misy ny ekipa avy any amina sekoly izay efa hita taratra ihany koa ny fifandraisan'ny ankizy any amin'izany sekoly zany. Mahavelom-bolo raha no avin'ny tournoi. Amin'ny baolina ho an'ny ankizy ohatr'izao zany dia ilaina tokoa ny entitra amin'ny resaka sokajy taona satria io no anisan'ny fototra anankiray tsy mampandroso ny baolina kitra amin'ny akapobeany. Ny fanapakevitra raisina zany hatramin'izao rehefa misy ny réclamation apetraky ny ekipa anankiray ao anatin'ny fifaninanana dia mitaky zay aloha ny fanamarinana ny pirofo ho an'le olona hipetrahany aia zany, dia amin'ny lalao manaraka ireo zany manomboka mitondra ny pirofo manamarina ny taonany. Arakarak'izay no hidirana lalindalina tokoa amin'ny fanamarinana ny salataona, ka raha mitombina tokoa zany fa misy ny alataona dia mipetraka ny efa ny fanarana hoe disqualification avy hatrany ho an'izay ekipa mini mangalataona. Toy-isataona dia misy hatrany ny fitiliana ireo mpilalao sangany sy mahay mba andrafetana ekipa matanjaka iray mba hisolo tenan'ny Madagasikara any amin'ny faninanana afrikanina. Nozaraina vonona valo izay ahitana ekipa trefatra avy ny dingan'ny fanitsanana ka toy izao ny fizaram-bondrona tamin'izany. Ao amin'ny vondrona misy ny Stars Academy Manga, Tanora Kristy, ny FC Mahasoa ary ny FC Ambotsoa. Ao amin'ny vondrona B misy ny FC Lasigone Plus, ny AS Jivanina, ny Ensemble FC ary ny Kids King FC. Ao amin'ny vondrona C misy ny FC Zandrikely, ny AS Evry, Racine Club de Tana ary ny CFSL Analamanga. Ao amin'ny vondrona D misy ny IFA Ambomanambola, ny Varatra FC, ny AS Monaco ary ny Texas Nambomanandray. Ao amin'ny vondrona E misy ny Pozina FC, ny Deuxième FC, ny RFB Zamia ary ny FC Éveil. Ary ao amin'ny vondrona F misy ny FC JSS sy ny Expert FC, ny Ascom ary ny AS Atletico. Ao amin'ny vondrona G misy ny GS Morarano, ny Pirana Ambotsoa, ny FC Akamasoa ary ny CAF Ampeflo. Ary ao amin'ny vondrona H misy ny Ravinala, ny FIFA, ny Aztec Tigre Noir ary ny AS Fai.
toy izao ary ny vokatra nandritra izay andro voalohany izay ny AS Monaco sy ny efa ambomanambola ny Sarakattsala ohatra ny ohatra, ny Texas nambomana ndray nandresy ny Varatra FC ray ny ohatra, ny deuxième FC sy ny FC Evay ny Sarakattsala ohatra ny ohatra, ny Pozina FC nandresy ny RFB Zamia tamin'isa ray ny ohatra, ny Sarakattsala samy tsy nisy nitoky ihany koa ny AS Atletico Anakorondrano sy ny Ascom, Sarakattsala ihany koa ny Expert FC sy ny JSS ohatra ny ohatra, Cité AP Flo niondrika nanoloana ny FC Akamaso ray ny ohatra, Sarakattsala ny JSM Morarano sy ny Pirananambotso ray no ray, ny FC Ambintso dia niondrika nanoloana ny Star Sakatomanga tamin'ny isa ohatra no ray, ny ACFI sy ny Aztec Tigre Noir ny Sarakattsala ohatra ny ohatra, ny Ravinala Asa dia niondrika nanoloana ny FIFA tamin'ny isa ray no ohatra, ny FC Ambintso dia niondrika nanoloana ny Star Sakatomanga tamin'ny isa ohatra no ray, ny TM Christy ny Tanora Lalao Christy zany dia nandresy tamin'isa ray no ohatra ny FC Mahasoa, ary ny Kids King FC dia ny Sarakattsala ohatra no ohatra tamin'ny FC Ensemble, ary ny RC Tana dia niondrika nanoloana ny FC SL Analamanga tamin'isa roa no ohatra.